25. Manomboka amin'ny andininy voalohany. Hovakina soramandry eo ambony vaky toy izao narasostopana hoe ny topian'ny zanak Israely teo amin'ny efitra Sinai sy ny fanekena nataon'Andriamanitra taminy. Aveko ny topian'ny zanak Israely teo amin'ny efitra Sinai sy ny fanekena nataon'Andriamanitra taminy. Andininy voalohany amin'ny 25 Exodosy 25 andininy voalohany. Zao ny vaky ny teny amin'ny Jesosy Kristy Tompo. Tamin'ny volana fahatelo taorian'ny alanan'ny zanak Israely tamin'ny tany Egipta dia tamin'izany andro zany natongavana tany amin'ny efitra Sinai. Ary rehefa nifindra niala teo refitsiny izy ka tonga tany amin'ny efitra Sinai dia nitoby teo amin'ny efitra dia tarify ny tendrombohitra no nitobian'ny zanak Israely teo. Ary Mosesy niakatra ho ao amin'Andriamanitra dia niansoady Jehova tao an-tendrombohitra ka nanao hoe zao no lazaina amin'ny taranak'i Jakob sy ambarana amin'ny zanak Israely. Ianareo efa nahita izay nataoko tamin'ny Egyptianina sy izay nitondrako anareo tamin'ny heratry ny voromahery ary nampakanesako anareo ho aty amiko. Koa ankehitriny raha ihany fety tokoa ianareo ka hitanana ny fanekeko dia ho rakotra soa ho ay mihoatra no ny firenena rehetra ianareo. Fa ay ny tany rehetra tsy ho fasakam-pisorona sy ny firenena masina ho ay ianareo, ireo teny rehetrareo no lazainao amin'ny zanak Israely. Dia nandeha Mosesy ka napaka ny lony vahoaka dia nalany teo anatrehany ireo teny rehetra ireo izay nandidiny Jehova azy. Dia namaly indray miredona ny olona rehetra ka nanao hoe izay teny rehetra lazainy Jehova dia ataonay. Ary dia nentiny Mosesy tao amin'ny Jehova kosa ny tenin'ny olona. Ny fiomanan'ny zanak Israely alohan'ny nanomezan'Andriamanitra azy ny lalàna. Ary hoy Jehova tao Mosesy, indro mankeo aminao ao anaty rahona maizina mba ho ren'ny olona raha miteny aminao ao ka dia ina mamandrakariva izy. Dia nambarany Mosesy tamin'ny Jehova ny tenin'ny olona. Ary hoy Jehova tao Mosesy, mandehanao eny amin'ny olona ka manamasina azy anio sy rapiso ary ampana samy fitafiny izy. Ary ao ka samy homana ho amin'ny andro fahatelo izy. Fa amin'ny andro fahatelo no hijinan'i Jehova ho eo imason'ny olona rehetra ao an-tampony tendrombohitra Sinai. Dia nisy efa manodidina ho an'ny olona ianao ka hanao hoe mitandrema ianareo mba tsy hiakatra ho ao amin'ny tendrombohitra na hikasika ny sisiny akory azy. Fa na iza mikasika ny tendrombohitra dia atao maty tokoa. Tsy misy tany na hikasika azy fa ho toram-bato tokoa izy, na pirina tokoa na biby na olona tsy maho velomina izy. Fa raha manao feolava reny anjomara tsy efa ho hiakatra ho ao amin'ny tendrombohitra izy. Dia nidina avy tao amin'ny tendrombohitra Mosesy ka nankeny amin'ny olona. Dia nanamasina ny olona izy ka samy nanasa ny fitafiny. Ary hoy izy tamin'ny olona, miomana ianareo amin'ny andro fahatelo aza manakaiky vehivavy akory. Ary no tamin'ny maraina amin'ny andro fahatelo dia nisy kotrokorona sy heratry ary rahona matevina teo an-tendrombohitra. Ary nisehona anjomara mafy indrindra dia tora-kovitra ny olona rehetra izay teo atoby. Ary Mosesy nitondra ny olona nivoaka teo atoby iaona mba iaona amin'Andriamanitra. Dia nijanona teo amin'ny tendrombohitra izy ary ny tendrombohitra Sinai nivoaka setroka avokoa satria Jehova nidina teo amboniny tahораty afo ary niorooro mafy ny tendrombohitra Sinai rehetra. Ary rehefa nisofina ny anjomara ka nidradradratra dia niteny Mosesy ary Andriamanitra namaly feo azy. Ary Jehova nidina nankeo an-tendrombohitra Sinai dia teo an-tamin'ny tendrombohitra. Ary Jehova nianso any Mosesy ankeo an-tamin'ny tendrombohitra dia niakatra Mosesy. Ary hoy Jehova tamin'ny Mosesy, midiny ka fepery ny olona fa raha hisisika kao amin'ny Jehova izy mba hijery ka afatesana maro. Ary aoka ny mpisorona koa izay manakaiky an'i Jehova anamasina ny tenany fa ndao himona meny azy Jehova. Ary hoy Mosesy tamin'ny Jehova, ary hoy Mosesy tamin'ny Jehova, tsy mahazo miakatra eo amin'ny tendrombohitra Sinai ny olona. Fa ianao manjidy anay ka nanao hoe fefeo ny tendrombohitra ka amasina izy. Ary hoy Jehova taminy, mandehana midina nefa miakary ianao ka eto hiara-iakatra aminao Arona. Fa ny mpisorona sy ny olona dia aza vera hisisika hiakatra ho ao amin'ny Jehova fa ndao aringana izy. Ary Mosesy dia nidina nankeny amin'ny olona ka niteny.
nanomezan'Andriamanitra ny didy folo. Dia nilaza izao teny rehetra zao Andriamanitra ka nanao hoe izao no Jehovah Andriamanitra ao izay nitondra anao nivoaka avy tao amin'ny tany Egypta tamin'ny trano nanadevozana. Aza man'Andriamanikafa fa izao ihany. Aza manao samy zavatra voasikotra ho anao na mety hoentiky ny zavatra eny amin'ny lanitra ambony na izay eny amin'ny tany ambany na izay any amin'ny rano ambanin'ny tany. Aza miakoka eo anatrehany ary aza manompo azy fa izao Jehovah Andriamanitra ao dia Andriamanitra saro-piaro ka mamaly ny ankon'iray amin'ny zanaka hatramin'ny zafiavy sy ny zafin-dohalika tsy amin'izay mankahalay nefa kosa mamindra fo amin'ny olona arivo mandidy izay tsy haika mitandrina ny didiko. Aza manonona foana anarany Jehovah Andriamanitra ao fa tsy ataony Jehovah osy manantsiny izay manonona foana ny anarany. Mahatsiarova ny amin'ny sabata anamasina azy enemina no iasanao sy ny anaovanao ny raharano rehetra fa sabatany Jehovah Andriamanitra ao ny andro fafito. Koa aza manao raharaha kory ianao amin'izany na ny zanakao lahy na ny zanakao vavy na ny ankizy lahinao na ny ankizy vavinao na ny biby fiompinao na ny vahiny izay tafitra eo am-pavadinao. Fa enemana nanaovan'i Jehovah ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina mam'izay rehetra ao aminy dia misahatra izy tamin'ny andro fafito. Izany no tahiny Jehovah ny andro sabata sy nanamasinany azy. Manajany raha ianao sy ny renao mba ho maro andro ianao amin'ny tany izay omeny Jehovah Andriamanitra ao anao. Aza mamono olona, aza mijangajanga, aza mangalatra, aza mety vavolombela mandainga anameloka ny namanao, aza misiritra ny tranony namanao, aza misiritra ny vadiny namanao, na ny ankizy lainy, na ny ankizy vaviny, na ny ombiny, na ny borikiny, na izay mety ho any namanao kory azy. Ary ny olona rehetra nandreny kotrokorona sy ny feony anjomara ary nahita ny elatra sy ny tenim-boatra ny voakasetrika ary no nahita an'izany ny olona dia tora-kovitra izy ka nijanona teny lavitra eny tia hoy izy tamin'ny Mosesy hafa ihany ianao hiteny aminay tia iananao izay fa aza Andriamanitra no miteny aminay fa ndraho maty izahay. Amen. Halleluja. Halleluja. Hoe tsara azy ajanao ny baibolinao dia izany jerenao dia sokafo sara ny sofinao satria na rehefa mitenina izy ahasitrana azy ary ny tenin'Andriamanitra dia tsy hiverina aminy raha sy mahatateka izay ranorana azy rehefa tsy tena tsy avao. Halleluja. Andriamanitra dia namoaka ny zanak'Israely avy tany amin'ny tany Egipta tamin'ny tany ny fanandevozana. Fantatrao tsara zany fanandevozana zany fa na marary na salama tsy maintsy atao ny fanomponana tina na sy tina tany amin'ny tany Egipta tany amin'ny firenen-kafa tahaka any antsika hoe nandevoziny Satana tany amin'izao tontolo izao. Ndray andro Andriamanitra dia natsiaro teny amin'ny tenim-boatra rehefa Mosesy dia hoy Andriamanitra taminy niseho tamin'ny alan'n'oma eny nrehetra afo hoe ry Mosesy dia nitodika izy dia hoy Andriamanitra esoro ny kapanao mitongotra ao fa tany masina ity hijanonanao ity ary tao anatin'izay dia izao ny zavatra nitranga nandefa Andriamanitra dia nilazy ndefa Mosesy ho any amin'ny tany Egipta dia izao lazay hitako tokoa ny fahorian'olo ko any Egipta reko ny fitarainana fantatro ny alaheliny dia hidinao zao anafaka azy amin'ny tany Egipta amin'ny fanandevozana ary hitondra azy any amin'ny tany malalaka sady tondra no strategy. Halleluja. Tantara keto sany tsy avoaty. Amen.
Israely. Ndana Moses, tewi Moses, sama tawajan Farao. Farao tsara fa nisy Egyptiana niaraka amin'ny zanak Israely tao. Tena laelo zanak Israely dia namono azy, dia nandevina azy. Dia nisy nahita. Dia nitory anatany, fanjakana misy ane miadiamiko izy izy Moses. Inona ny tany amin'Andriamanitra? Haiko izy izy. Manala ny ainy Farao. Fa efa tsy ao intsony ilay Farao niady taminao. Fa Farao vaovao ao, dia ilay Ramses, ilay niarany lalao taminao iny, ianao mbola kely iny, ilay niarany lalao taminao, izy no mpanjakao, tsy hamonanao izy fa zay ho iaro anao. Halleluja! Halleluja! Dia itsavy, talohan'izay anefa, zavatra ny trano. Tonga Moses, nandalo ady ihany Moses, kanefa Andriamanitra telefony. Dia zao ny zavatra ny trano. Alohany nafanavotafana inona ny trano? Navalon'Andriamanitra ny fahavalony Moses rehetra sy ny fahavalony zanak Israely rehetra ny zavatra nataony tamin'ny zanak Israely. Satria tamin'izany fotoana izany dia hoy Farao, ario amin'ny ranomeny daholo ny zaza nateraka rehetra, manomboka voateraka ka hatramin'ny roa taona. Dia nariny izany, nalahelo ny fon'ny zanak Israely, nalahelo ny fon'ilay ren'ilay zaza. Andriamanitra nefa mipahiry izany, rehefa natsara dia hoy izy, tsy esoroko maina fosiny zanak Israely, fa hovaliko aloha ny fahavalony izay manisy Mesiasy. Halleluja! Zany no zanaka ny fahavalona rehetra, hovaliana Andriamanitra. Nalefa luzafulu, naringa na lumbi fiumbi, naringa na mzaini ulaletares, nalefa ni avans, nalefa naj, nalefa nsawa, nalefa nmuku, nalefa ndawal zokalas na zalika mapa tau tazao. Hata ni msawa na tunga na kumfanji na Farao. Gaga mzaini Farao, Faon, ni ramne, atamrona na permos, mfakarat, nasema Andriamanitra mvunana, zama tunga nula matuka nzao.
Yesu nasotro fosiny fa ozy Andriamanitra tia. Fa hoana nefa jatona na Pauline. Zany hoe dia vita amina fotsiny. Rehefa narina tany Raminel zanak Israely dia mivonoka ihany koa ny lamatoany Egyptiana rehetrarehetra ifaly natana zanak Israely. Halleluja. Izay natana ianao dia asingeran'Andriamanitra ny andohany ao. Fa hoy tena Andriamanitra hita tokoa ny fahoriana ho tany Egypta. Reko ny fitarenany fantatry ny elaelo hitinao zao. Andriamanitra misy rehefa miteny zao lazaiko aminao Andriamanitra dia tsy mandao ny olona izay matoky azy fa tahina ny olona izay matoky an'izao ary Andriamanitra dia mamonjy ny olona tsy manan-kery amin'izay fotoana. Mosesy natahotra ny Farao-mpanjaka fa tao anatin'izany natahotra ny mpanjaka Egyptiana izy fa hoe Andriamanitra rehefa maty zany hoe efa vitan'Andriamanitra planiny ny amin'izay ny zanak Israely. Zanak Israely mitaraina foana taminy fa mbola tsy nanana fotoana Andriamanitra
Andriamanitra manginazy. Mbola finanana fotoana Andriamanitra manginazy. Fa tamin'ny fotoana na mangina Andriamanitra amin'izay izy, tonga amin'izay ny loza fo. Ary Andriamanitra misy nidina rehefa Pasika. Dia inona nataon'Andriamanitra? Tao am-pon'Andriamanitra foana hoe nga adiniko ny zanak' Israely nariana tany anaty ranon'Ely iny. Fa amin'ny fotoana izay andalovako amin'ny fahavalon'i Israely dia ho vonoky ihany koa ny lamatoa. Ka isan-tokantrano tsy misy miara-maina zany. Halleluja. Hitanteraketana izany zany. Hitanao fa ny tokantrano fahavalona izy fahafatesana. Izy fahafatesana. Hallelujah.
miasa meriny rehetra misy Andriamanitra. Ohatran'olona iaby hoe avianao rasa tamin'ny Egyptianina. Nasehon'Andriamanitra ny voninahiny. Zao nefa ny zavatra misy. Rehefa tonga lolo eo ny ranomasina mena. Ny zanaka Israely matahotra. Ohatr'izay isika ny zanaka tany Egypte dia sy nivonoana ohatr'izao. Eto zany sika mandrakizay satria tsy aleo ny Egyptianina. Dia ahoana isika ranomasina eo aloha tsy misaraka. Zao nefa ny tenenin'Andriamanitra tamin'ny Mosesy. Ry Mosesy, lazao ny zanaka Israely mandroso. Raha mandeha amin'ny faritra rehetrarehetra misy ranomasina anao, misy ranomasina jerevo ny fanonjany sy ny ranomasina midadasika nefa dia misaraka zany rehefa Andriamanitra miteny. Halleluja. Rehefa Andriamanitra miteny dia nanino ny ranomasina? Saraka. Androany ihany koa miteny ny laporon'ny Andriamanitra. Fa zay fotsiny mazaka ahitan'ny fahavalao resy Mpaminany Zanak Israely. Fahafaly nanomboka teo amin'izay fiderana samy mihodikodina daholo mandihy. Miaraka amin'ny amponga tapaka. Tena nompoan'ny fiderana. Misy manko ny olona manesika hoe nizareo ao miderin'Andriamanitra dia ohatran'izao. Zay ny fiderana ny mpandresy. Zay ny fideranan'olona. Niza miteny izy ay sy marany zany. Fatatany anao ihany mamy. Ni Zanak Israely ringa janona daholo aloha ny eto mavesitra ny solony. Nankatena malalaka ny beran'Andriamanitra samy nodikodina teo. Halleluja. 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 Ny Egyptiana sy ny miaramila mifarana nasonga sabatra. Tezitra satria hoe reto ara ny olona enjena indray reto mifaly sy miravo. Tsy daholo ny sabatra rehetra samy miaraka navoaka. Romotra amin'izay. Terena amin'izay nisovany kapoana mafy. Niazakazaka ny rifatra amin'izay tao anatin'ny ranomasina mena.
nataon'Andriamanitra nakaton'Andriamanitra ranomasina Ya, asandrato nitanao dia Isotry n'Andriamanitra sika ny amin'ny tenin'Andriamanitra teo a. Asandrato nitaranao a.